Lafa miaravatsika fiangonana amin'ny anaran'ny Tompo manony amin'ny fahasoavany amintsika tsirairay avy. Andeha himanantsika amin'ny fiderana ny FFPM fa 476 476 ny andiny voalo sy ny andiny fahatelo ary ny FFPM fa 9 amby 50 amby 100 158. De andenge mbola iarahantsika mamaky ny perikopandroany ao amin'ny Timoty faharoa. Timoty faharoa toko fahaefatra ny andininy fahafito amby folo. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: kanefa ny Tompo nitsangana teo anilako ka nampahiry ahy mba ho tanterahana tokoa amin'ny ataoko ny fitorian-teny ary mba ho reny jentilisa rehetra zany, ary izao no vonjena tao am-bavan'ny liona. Mandinika lohahevitra vaovao sika amin'izao volana Jona zao dia ny hoe miaro ny olony ny Tompo. Miaro ny olony ny Tompo. Ary amin'ity marainy ity manokana dia mbola miteny amintsika ny Tompo hoe mitsangana eo anilantsika izy. Mitsangana eo anilantsika izy fa isika no tsy mahafantatra an'izany. Ary noho izany ny toejava manahirana hatrangany amin'ny fiainantsika dia mba ahatsiarovantsika bebe kokoa an'izany hoe ny Tompo mitsangana eo anilantsika. Vavaka isika ravana. Saotranao izay Tompo malalo ny amin'ny ohatra ny apôstôly Paoly mbola omenao anay amin'izao maraina izao. Dia mangataka sahady izay ianao no hiasa aty anatinay na ny fikasana na ny fanaovana mba hanahafanay azy Tompo. Raha ny laozan'ny mpiara-manompo amin'ny rehetra izy dia tsy kivy na nangidy foa fa nivavaka ho an'izy ireo. Nivavaka mba ho avelanao ny heloka ireo mpiara-manompo amin'ireo vokatry ny fahalemeny. Ankehitriny koa izay dia mbola mifona aminao tamin'izay fotoana rehetra nahatsiarovanay tena hoe irery izahay. Hany ka malaky nanome tsiny ny namanay izay tononanao anay ho vato latsaka ankady. Dia omeo anay kosa ny ho tahaka ny apôstôly Paoly, mahatsiaro mandrakariva fa ianao anie ka mitsangana eo anilanay. Ianao izay efa niteny fa ombanay mandrakariva. Ianao ihany koa izay mampandalo anay amina toe-javatra manahirana mba hatsiarovanay bebe kokoa an'izany hoe ianao Jesosy mitsangana eo anilanay. Dia omeo anay koa ny tombo amin'izany fanirinanao eo akaikinay izany. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay mivavaka. Amen. We are so free.
toko faefatra ihany fa ny andininy fa 20. Ndao mbola iarahantsika mamaky mafy zany amin'ny anaran'i Jesosy ary ny tompo anafaka amin'ny asa ratsy rehetra ka hamonjy ahy ho any amin'ny fanjakany any an-danitra. Ho azy aniny voninahitra mandrakizay. Amen. Napetraky ny apôstôly Paoly tanjona ny hiditra ao amin'ny fanjakany lanitra rehefa maty izy. Ary ny vavaka nataony dia ny mba hiarovan'ny tompo azy amin'izay mety ho fakapanahy hiemotra. Dia koa isika ry havana ametraka ho lahara-pahamehana eo amin'ny fiainantsika izany fidirana any an-danitra zany. Favaka isika. Mbola misaotra anao hatrany izahay iray malalo. Misaotra ny amin'ny afatra ao anay, misaotra ny amin'ny fanantenana velominao aty anatinay. Misaotra indrindra koa ny amin'ny ohatra ny apôstôly Paoly izay nilaza mazava fa Kristy no antony nahavelomany. Ary amin'izany ny fahafatesana dia ahazony tombony satria ny fialana eto dia lalana hankanesana any aminao Kristy. Dia tahaka ny apôstôly Paoly mangataka aminao izay mpamonjy eo, hamonjy anay amin'ny asa ratsy ny Satana rehetra, arovy izahay amin'izay mety ho fiemorana ara-panahy, arovy izahay amin'izay mety ho fialana aminao, fandaozana ny fitiavanay anao noho ny fitiavana izao fiainan'izao tahaka ny Demasy. Arovy izahay amin'izay mety ho fanalambaraka ny anaranao, fa momba anay ahatanteraka ny fitorinanao. Taio ny fiainanay tsirairay avy ho alitara hitoriana ny anaranao Jesosy, na any ampianaranay zany, any ampiasanay, eo amin'ny fiarahamonina izay misy anay. Dia taio mba samy anana antoka fa hiditra any an-danitra any amin'ny fanjakanao zahay amin'izany. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Yeah.
n'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika kosa ny fiadanany. Amen. Anio alahady faharojona taona 424. Alahady voalohany manaraka ny Trinité. Alahady izay natokany fitandremana hitondrana ambavaka ireo mpitandrina manao asa iombonana isam-piangonana eto amintsika. Alahady hibanjinana lohahevitra vaovao indray manao hoe miaro ny olona ny tompo. Ny liturjia amin'ny endriny fahatelo no antanterantsika izao fanompo-pivavahana izao. Ry havana malala ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ho fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra dia ndeha raha antsika mamaky ao am-pitsanganana ny salamo. Rehefa samy nahita isika dia ndeha raha antsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo izany manao hoe Jehova vonjeo amin'ny olon-dratsy aho ary ariovy amin'ny olon-doza be izay mihevitra ratsy ao am-pony ka manangana ady isan'andro. Mandranitra ny lelany tahaka ny biby lava izy ny poziny mena rano ambanin'ny molony. Jehova vonjeo amin'ny tanan-dratsy fanahy aho ary ariovy amin'ny olon-doza be izay efa nihevitra andronjina ahy ho potraka. Amen. Andeha iombavaka sika ry havako. Ry Andriamanitra tomponay tsara indrindro, midera mankalaza manome voninahitra anao izahay. Midera anao izahay tompo araka ny teninao hoe
izao olona noforoniko ahy izao no anambara ny fiderana miteranao zay Andriamanitro fa Andriamanitra mahagaga loatra ianao mahagaga ny asanao amin'ny fiainanay zanak'olombelona zay noforononao tsy takatry ny sainay tompo ny fahalebiazanao Andriamanitra tsara ianao Andriamanitra mpanao ny tsara ianao mpanjaka mandrakizay ianao Andriamanitra ka mideranao izahay isaoranay ihany koa ianao Andriamanitro ny amin'ny fitantananao ny fiainanay na tamin'ity ity izany na tamin'ny herinandro lasa eny ny volana lasa izay nidiavinay izany eny tompo na ny tsara na ny zavatsarotra rehetra niseho teo amin'ny fiainanay dia tsapanay tokoa fa nandeha namaky ny afo sy ny rano azy izahay dia nitondranay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatritrika ianao isaoranay ianao Andriamanitro fa Andriamanitra mahalala izay mahasoa anay loatra ianao Andriamanitray miobiny eto ary izay ankehitriny te hiaona te hitady anao Andriamanitray ko aoka mifanainao masina anamasina anay fa izay tsy manam-pahamasinana ho ianao dia tsy hahita ny tavanao dia tantany tompo ny dian'ireo avanay mikasa mony izao fotoana izao dia izay rehetra ihany koa meo fifantohana ao anatin' izao fanompoana izao fa amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay sy andrinay ny vavakay amen tonga eo amin'ny fotoana ho any ankizy sy ny tanora isika aoka hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ho an'ny ankizy sy ny tanora rehetra tsy ankanavaka hivavaka isika rainay izay ny an-danitro misaotra anao izahay fa tsy mba ataonao diso anjara amin'ny teninao ny ankizy sy ny tanora dia misaotra fa omenao ampampitoana indray izy ireo ahafahana mandray izany teninao izany dia aoka mifanainao masina hiasa any anatin'izy ireo tsara mba ho mpiaino mpankatony teninao izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay mivavakay amen afaka mahazo toerana ianareo sokafin'ny baibolinareo raha kizy sy tanora ao amin'ny salamo fa 470 salamo fa 470 ny andininy fa 7 ho an'izay manana karatra mofinaina dia any amin'ny farany tsy anjerintsika amin'ity volana jona ity izany salamo fa 470 ny andininy fa 7 izany rehefa samy nahita isika dia andevaka itsika aminaran'i Jesosy zany manao hoe fanamonjy anay tamin'ny fahavalonay ianao ary nakahalanay dia nataonao menatra averintsika hoe fanataonay fahavalonay ianao ary nakahalanay dia nataonao menatra amen dia ilo tsara ne fa misy tantara ho tantaraiko anareo ty izy tonantsika afatra miainga ihany koa amin'ny soratra masina io indray mandeha dia nisy mpitory filazantsara anankiray ny rana ho any amin'ny toerana misy ala dia rehefa nahirana ho any amin'ny toerana io ilay mpitory filazantsara dia izao rehefa nandeha izy dia maizina be vao tonga tao amin'ilay ala zany dia satria lavitra be ilay toerana dia hoe maizina be izay izy vao tonga tao amin'ilay tanàna nisy ala dia lasa izy aloha namelatra lay na irentsontsika hoe tanty ireny dia sady nampirehitra jiro ihany koa izy dia rehefa nampirehitra jiro izy dia lasa izy nandoalika ny vavaka dia rehefa ndrehitra lay jiro tao amin'ilay trano lay dia tazan'ireo aponina teo amin'ilay tanàna izay nisy nandehanana io mpitory filazantsara io dia hoy ilay aponina teo amin'ilay tanàna izay tena tsy tia olona mivavaka mihitsy izy hoe andao rangah isika andeha hoe ny amin'io misy jiro mirehitra io dia vinoantsika izay olona ao anatin'io jiro io lasa ry zareo nandeha lasa niodikodina teo amin'ilay trano lay nisy jiro dia ilay mpitory filazantsara sady nivavaka ihany izy aloha dia hoy izy ireo alao vinoantsika mihitsy ty dia rehefa eo ampiandrasana aminona azy izy ireo dia nisy zavatra nikorofodrofoka avy any anaty ala avany inona ho ianareo biby lava ngeza be ilay izy dia ilay biby lava io samy natahotra daholo izy rehetra satria io biby lava io misy pozina manaikitra ary mahafaty dia hoy izy ireo
andao andeha isika fa io bibilava io fotsiny miditra ao anatin'io tranolay io a dia rehefa tafiditra ao io dia io manaikitra azy a dia maty a tsy mila mamono zany tsika dia lasa zareo ny atakataka kely dia nijery tsara niditra ilay bibilava atao anatin'ilay tranolay afaka fotoana foy nivoaka vany ilay bibilava dia gaga ry zareo to tsy naninona akory ilay mpitory filazantsara lasa izy ireo ny azakazaka nakaina tanàna amin'izay ave dia hoy izy ireo hoe andaonareo fa misy zavatra mahagaga be ary fa na bibilava za nandositra n'ilay olona ao fotsiny andao lasa daholo izy ireo nakeo dia nivoaka ilay mpitory filazantsara dia hoy izy ireo sady nyteny hoe tena menatra anao zay fa zay saika hamono anao a dia navelanay ilay bibilava ny hoe hamono anao kanefa nivoaka fotsiny le izy fa tsy maty ianao tena mahery be zany Andriamanitra ivavahanao izany dia hoy ilay mpitory filazantsara nahatsiaro isalamo hoe fanamonjy anay tamin'ny fahavalonay ianao a ary nankahalanay dia nataonao menatra raha kizy sy tanora tadio tsara fa ny devoly fahavalontsika dia manao izay aminona sy ampembotra antsika mandrakariva tsy hitory filazantsara sy tsy hijoro vavolombelona ny amin'i Jesosy Kristy izay ianarantsika isaky ny alahady isaky ny alahady fa tadio tsara nefa fa raha manao ny asan'i Jesosy Kristy isika dia izy no miaro antsika izany mety manakana antsika mpiara-mianatra mety manakana antsika ny manodidina antsika fa izao rehefa Jesosy Kristy ny miaro antsika dia voaro isika dia andeha isika hivavaka izao dia hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra dia averinareo izay hivavaka tononiko vavaka isika Andriamanitra misy ohatranao izahay fa nomenao toky sy fanantenana indray fa miaro anay tokoa ianao dia vonona izahay tompo hitahiry zany aty anatinay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Vavaka isika Andriamanitra misaotranao zahay fa afaka iain'ny teninao magataka amin'ny fanainao masina izahay ombanay izay hamaky ny teny ary hiasa ao ampanomponao izay hitondra ny hafatrao ka hatsapan'ny fiangonana marina tokoa amin'ny fiainany fa miaro azy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Hiaraka hamaky sy iain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Salamo Salamo fa 440 andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Salamo fa 440 ny andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ny sofinay ny nandrenesanay Andriamanitra, ny razanay nilaza taminay ny asa nataonao tamin'ny androny dia tamin'ny andro fahiny. Ny tananao no nandroahanao ny firenena samihafa fa izy kosa nampitoerinao. Efa nampahorinao ny firenena maro fa izy kosa nataonao mahafeno tany. Fa tsy ny saba no nahazon'ny tany ary tsy ny sandro no namonjy azy
fa ny tananao ankavanana sy ny sandrinao ary ny fahazavan'ny tavanao satria efa sitraka ao izy. Ianao dia ianao ny mpanjakako, Andriamanitra ô, mandidia famonjena ho an'i Jakoba. Ianao no anosehanay ny fahavalonay, ny anaranao no anitsahanay izay mitsangana amely anay. Fa tsy ny tsipikako no itokiko ary tsy ny sabatro no ahavonjy ahy, fa namonjy anay tamin'ny fahavalonay ianao ary ny nankahalanay dia nataonao menatra. Andriamanitra no ankalazainay mandrakariva ary ny anaranao no derainay mandrakizay. Hotoizantsika ny famakena soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka amin'ny Matio toko 12 andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Ary faranantsika ny famakena soratra masina ao amin'ny epistily faharoa ho an'ny Timoty faharoa toko 4 andininy 12 ka hatramin'ny fahavalo 12. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Tamin'izany andro izany Jesosy nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata, ary noana ny mpianany ka nanao salohim-bary dia nihinana. Fa noho nahita izany ny fariseo dia hoy izy taminy, indro ny mpianatra ao manao izay tsy mety atao amin'ny sabata. Ary hoy izy taminy, tsy mbola novakianareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida raha noana izy mba amin'izay nanaraka azy? Fa niditra tao amin'ny tranon'Andriamanitra izy ka nihinana ny mofo aseho, izay nahadiso raha haniny na izay nanaraka azy, afa-tsy mpisorona ihany. Ary mbola tsy novakianareo ao amin'ny lalàna va fa amin'ny sabata ny mpisorona ao amin'ny tempolo manota ny sabata nefa tsy manatsiny? Ary dia lazaiko aminareo fa misy eto lehibe noho ny tempoly. Fa raha fantatrareo izay hevitry ny teny hoe famindra-po no sitrako fa tsy fanatitra latsa-drà, dia tsy mba nanameloka ny tsy nanatsiny ianareo fa tompon'ny sabata ny zanak'olona. Tamin'ny nandaharako voalohany analatsiny ny tenako dia tsy nisy nomba, fa nandao avokoa izy rehetra, aza mba hisainina ho elona anie izany. Kanefa ny Tompo nitsangana teo anilako ka nampahery ahy mba ho tanterahana tokoa eo amin'ny nataoko ny fitorian-teny, ary mba ho reny jentilisa rehetra izany. Ary izao no vonjena tao ambavan'ny liomana. Ary ny Tompo hanafaka ahy amin'ny asa ratsy rehetra ka monjy ahy ho amin'ny fanjakana any an-danitra. Ho aza ny voninahitra mandrakizay. Amen. Amen.
mbola manonona trano ny fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra riavana miditra amin'izao volana jona 420 izao isika volana jona ahatsiarovana manokana ny ankizy volana jona amin'ity taona ity ny faha-480 taona nanambarana ny fahaleovantena tsika malagasy volana jona dia volan'ny baiboly ary dia faly miarabantsika ny amin'ireny anton-javatra samihafa ireny fahasoavana sy fifaliana ho antsika izany. Manoloanantsika riavana ireo perikopa izay novakiana teo ary ao amin'ny filazantsara araka ny Matio 12 isika no iaraka amin'ity afatr'Andriamanitra ity. Matio 12 ny andininy voalohany hatramin'ny 9. Ireto anankiroa ireto no ampitaina amintsika miainga amin'izao soratra masina izao. Miaro ny olona ny tompo, miandany aminy. Miaro ny olona ny tompono, misolo vava azy. Miandany ary misolo vava ny olony ny tompo. Izany no fiarovana ataon'i Jesosy eto ho an'ny mpianatra izay niara-dia taminy. Ireo rehetra eo dia samy alaintsika eo amin'ny andininy voalohany hatramin'ny 7 avokoa. Miaro ny olona ny tompo ary miandany aminy. Miandany na mirahina na tsy manary amin'ny sarotra. Voalaza eo amin'ny andininy voalohany amin'ny anaran'ny tompo manao hoe tamin'izany andro izany Jesosy nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata ary nona ny mpianany ka nanoty salohim-bary teny hihinana. Io no fiandohan'ity tantara ity riavana izay mitohy amin'ny fanamariana ataon'ny fariseo toy ny iampangana ireo mpianatry Jesosy mandika ny sabata. Fa amin'izany tantara izany dia tena tsikaritra mihitsy ny fomba ny Jesosy ireo mpianany. Rehefa nanao ny fanamariana ny fariseo dia hitantsika mibaribary ao fa niandany tamin'ny mpianany Jesosy tompo, ny rahina tamin'ny mpianany Jesosy tompo ary tsy nanary azy ireo. Fa tsy izany ihany, ity andininy voalohany ity dia manambara amintsika fa ny olana dia tsy hoe ho an'ny olona tsy miaraka amin'ny tompo. Nona ny mpianatra miaraka amin'ny Jesosy izy araka ity andininy voalohany ity. Tsy maha olon'Andriamanitra antsika riavana ny olana. Fa raha mbola tononona koa hoe olona dia miaraka amin'izany ny olana. Sa izy anangatana antsika tsy manana olana? Olay soratra mibaribary amin'ny akanjo sasan'izay. Jesosy miaraka amin'ny mpianatra fa eto ny olana dia olana ara-tsakafo. Misy ohatra maromaro ao amin'ny baiboly ahitana mpanompon'Andriamanitra misehatra hanohanana ary indro ny tompo miditra an-tsehatra. Ampatsivona eto ny tantaran'i Eli mpaminany ao amin'ny mpanjaka voalohany 7:20. Rehefa namoy fo izy dia hoy izy hoe alao ny haiko fa ampy izay. Ninjehan'ilay mpanjaka vavy nanompo an'ny Baly izy. Fa indro nisy anjely ny soratra masina nanohina azy teo ampatoriana iny ka nanao hoe
mifo aza miarena ka omana. Nanana olany Eli mpanompon'Andriamanitra avy nandresiny mpaminan'ny Bala. Natory izy dia indro misy anjely manao hoe mifo aza homana. Ny mofodimy sy azan-dranondroa olana ratsakafon'ireo niainy ny fampianaran'i Jesosy mandra-paharivon'ny andro. Jesosy nona nanatona aviavy tsy namoa nozony lay aviavy. Ny Marka 2:12 ary tsy anohanana ihany fa abangony Jesosy amin'ny teniny manao hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana matoki izao efa naresy izao tontolo izao. Jaona 2:7-3. Izany riavana no anambarana amintsika fa miandany amin'ny olony i Jesosy amin'ny sarotra izay mianjady amintsika, amin'izay mety ho fahabangana, amin'izay olana mety mitranga, dia miandany amin'ny olony Tompo. Izany no ilazana hoe miaro ny olony ny Tompo. Misy tononkira izay fantatry ny maro hain'ny betsaka manao hoe aiza no misy anao ry Jesosy fa ny foko mitady anao mantra aho mitady anao. Aiza ianao ry Jesosy. Ny entana dia mavesatra ery Jesosy, aiza moa ianao. Raha ity afatr'Andriamanitra ity dia milaza hoe ianao miaraka amin'ny Jesosy io dia misakerika olana fa miandany aminao Jesosy. Aza manao hoe aiza ianao Jesosy fa eo izy ary miandany fa tsy mitazatazana fotsiny. Aza manao hoe tsy misy sakafo ianao dia nilaozan'i Jesosy. Tsia. Aza mihevitra hoe lany vola ianao dia lavitra ny Jesosy. Diso zany. Aza mety ho fitahana hoe satria be olana ianao dia nandao anao ny Tompo. Fitaka izany. Olon'Andriamanitra ianao, miaraka aminao izy ary tsara piaro eny an-dalana tahaka ny mpianatra izay nanoty salombary tamin'ny andro sabata isika. Miatrika izao fiainana izao, mandeha amin'izao fiainana izao. Indrindra ny Tompo teo ampamaranana ny asany araka ny Matthieu 20:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Miaro ny olony ny Tompo, miandany zato isan-jato amintsika izy. Ny faharoa ry havana, miaro ny olona ny Tompo, mpisolo vava ny olony izy. Ny andininy faharoa hatramin'ny fahafito, rehefa nametraka ny fiampanganana ny fanamariana ny amin'ireo mpianatra nanoty salohim-bary andro sabata ny fariseo, dia nanomboka nanazava ny lalàna sy ny fiainana ny lalàna hatramin'ny andron'i Davida i Jesosy. Izay ilay mampisolo vava azy. Nazavainy ny lalàna ary nambara ny tantaran'izany lalàna izany teo amin'ny fiarahamonina jiosy. Mpisolo vava ny olony i Jesosy, tsy nitavozavoza fa afaka manazava tsara mihitsy. Ary tokony anaitra antsika ilay andininy fahadimy. Hovakiako amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary tsy mbola novakinareo ao amin'ny lalàna va fa amin'ny sabata ny mpisorona ao amin'ny tempolo manota ny sabata nefa tsy manan-tsiny. Io zany le lazay ny sasany indrindray hoe ko pastera ary miasa lahady tontoloko ahoan'izay ny tsy hiasa. Izay ny dikan'io andininy fahadimy io. Mety tsy tena tsikaritsika fa izany ilay Jesosy mpahay lalàna ka mijoro hisolo vava ny olony. Tena piaro ny olony i Jesosy. Ny lalàna momba ny sabata dia napetraka ny Tompo ary no azavainy misimisy kokoa
napetrany eo amin'ny bokyny Exodosy toko faharoapolo fantatsika zany nazavainy misimisy kokoa raha mikasika an'ireo andro firavoravona samihafa ao amin'ny Exodosy toko fahatelo amby roapolo ihany indrindra ao amin'ny Levitikosy toko fahatelo amby roapolo dia ao amin'ny Deutéronomie toko fahatelo amby roapolo misy dikan'ireo telo amby roapolo ireo mba hamora ny fitadiditsika fa tena zava-dehibe tokoa teo amin'ny fivavahana jiosy ny atao hoe sabata ka mendrika ho tadidiana sy iainana fatratra eto tsy hoe nakavarin'olona tena tanimbary ny fanamarian'ny fariseo fa ny fanitsakitsana ny sabata nataon'ny mpianatra ny fakana varin'olona ny tanimbary mantsy dia azony rehetra atao soan'izay noana ny makavarin'olona ny tanimbary araka ny Deutéronomie toko fahatelo amby roapolo andininy fahaenina amby roapolo zao ny voasoratra raha mankany amin'ny tanimbary ny namanao ianao dia mahazo mioty saloim-bary ny tananao fa azazin-jainao antsy ny vary ny namanao afaka mitangotango kely ianao zany amin'ny tanana fa tsy mijinja amin'ny antsy tsy izay zany ny zavatra manahirana ny fariseo fa ny fanitsahana ny didiny tompo ny amin'ny fanajana ny sabata fa araka ny voalaza teo dia nitsipony Jesosy tsara mihitsy amin'ny atsipiriany ny lalàna sy ny fiainana n'izany teo amin'ny fiarahamonina jiosy ka mijoro ho mpiaro izy mahalala tsara ny lalàna izy ary ampatsahiviny fa ny sabata dia fanafahana ny sabata dia famonjena ka raha mba hanona ny mpianatra aleo izy matinona t'izay hanaja ny sabata ny hevitry ny famonjena ao amin'ny sabata mahalala tsara ny lalàna izy ka tsy miantso ny fanamelohana fa mampanjaka kosa ny famindrampo ny sitrako fa tsy fanatitra alatsadra dia tsy mba nanameloka ny tsy manatsiny anareo raha fantatrareo ny hevitra zany ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo mangina eto ilay no arovana dia ny mpianatra fa i Jesosy no mandahatra ka mijoro ho mpiaro dia nakany amin'ny Timoty faharoa toko fahaefatra isika teny ampiandohana zao fanompom-pivavahana izao ny tompo nitsangana teo anilako ka nampahery ahy nangina eto ny mpianatra fa ny tompo no nitsangana hisolo vava eo amin'ny fiainantsika kristiana ry havana dia misy miandry kendry tohana ny amin'izay fahadisoana ataontsika any atokantrano zany nareo mba mpivavaka any an-dalambe raha mitondra baiboly ianao ka sendra mba sorena vohitsaka le kiraro mangirana be baiboly hoentina ny evan'izany ny atao tsy mananjo tezitra vitsy ianao any ampiasana mety ho izany koa andrasan'ny olona kendry toana isika lay mijoro kristianina ary dia hampangainy fa amin'izany dia sasatra foana mpitsimpona fahadisoana fa ny tompo dia mijoro ka miteny manao hoe famindrampo ny sitrako fa tsy fanatitra alatsadra raha hampangaina ianao anio raha voapanga ianao naiza naiza raha nandrasana kendry toana ianao teo amin'izay nijoroanao ho kristianina avaozindray ny fandraisanao an'i Jesosy Kristy hijoro mpisolo vavanao izy ka hiaro anao matoki fa tsara mpiaro ianao eo anoloan'i Jesosy Kristy ny diso dia mbola mahazo famindrampo mandraka ankehitriny ho anao koa miapanga mafy anao ny fahavalo ny fanjakan'Andriamanitra teny devoly tsarovy ny soratra masina manao hoe iza no hiapanga ny olom-bo fidin'Andriamanitra Kristy Jesosy no efa maty ary nitsangana tamin'ny maty
izany ry havana no afatry ny perikopa araka ny Matio tamin'ny tsy faharoan'ny volana jona ity. Voalohany, miaro ny olony ny tompo ka miandany aminy. Ny faharoa, miaro ny olony Jesoa misolo vavazy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Andeha iombavaka sika ry havana. Andriamanitra, manoloana ny teninao izay nambara taminay fa miaro anay olonao tokoa ianao dia miandany aminay ary tsy manary anay ao anatin'ny zavatsarotra. Misolo vavanay ianao ary mijoro mandrakariva miaro anay manoloana ny hafa izay mikendry ny andavo anay, miandry ny anaovanay fahadisoana ka hanome tsiny anay ao anatin'izany. Manoloana izany indrindra Andriamanitra no hatsapanay fa indraindray tokoa izahay dia tsy mahatoky ny fitantananao Andriamanitra ay, ary raha tojo olana sy zavatsarotra izahay Tompo dia maika ny hanome tsiny anao Andriamanitra ary miala aminao mihitsy aza indraindray. Manoloana ny hafa manenjika anay Tompo dia manome tsiny anao izahay hoe aiza ny Andriamanitra ivavahanay ny tsy mijery anay fa ataony olona tsinotsinona tahaka izao izahay. Dia mifona aminao izahay Andriamanitra fa mahatsiaro menatra sy mangahy ahy tokoa izahay, satria raha anadina anay ianao, hitsara anay ianao Tompo dia tsy marina izahay na iray aza fa efa samy nanota teo anatrehanao, efa samy nandika ny didinao. Koa hivavaka mangina izahay dia noho ny vavaka fifonana tanterahanay tsiraray avy. Andriamanitra, ny fahotanay tokoa efitra mampisaraka anay aminao Andriamanitra ka tsy ahitanay ny tavanao izany. Koa diovy izahay Tompo mba ho afa-pahotana, sasao madio izahay mba ho afa-keloka fa amin'ny ramo Jesosy Kristy no ahafahanay maniry sy mangataka izany vavaka izany. Amen. Havana ho antsika izay niaiky tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny Tompo ary ny bebaka marina tokoa mitsangana handray ny teny somahafaly atolotry ny Tompo atsika ho famelana ny helotsika. Hoy ny Tompo, fa ankehitriny ry Jakobo, izao lazainy Jehova izay nahary anao sady namorona anao ry Israely eo. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao. Raha mitany rano ianao dia ombanao aho, ary raha mitany ony ianao dia tsy hanavitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay, ary tsy rehetra aminao ny lelafo. Fa izaho Jehova no Andriamanitra ao dia ny iray masiny Israely mpamonjy anao. Ambara amin'ny anaran'ny Tompo ary fa vaovela ny helokareo noho ny anaran'ny masina miderany Tompo. Amen. Amen.
Antsika zay voavela eloka dia andeha isika ambaratsika mpahibe masy ny finoantsika araky ny fanekam-pinoana laharina voalohany irahantsika manono zany manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ao ary mino an Jesosy Kristy zanany lahy tokana tombontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virginy nijara napaka Pontius Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka kavan'Andriamanitra ray tsy tompo avy any viny tsara ny velona sy ny maty mino fanahy masina fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiombonan'ny olona masina famelan-keloka fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Andeha iombona amin'ny vavaka fangatahana sika ry havako. Rirany tsara indrindro isaoranay ianao noho ny amin'ny teninao izay manome toky sy fampanantenana anay fa miandany aminay olonao tokoa ianao. Andriamanitra misolo vava aminay ianao ary manome fiarovana anay mandrakariva, manome toky fa hiaro ny tenanay, hiaro fanahinay tsy ho azon'ilay ratsy ary ankehitriny Tompo dia maneho izany fahavononanay izany izahay mba ho mpankatoy ny teninao ary tsy hambava fotsiny ihany no ilazana izany fa ho raketinay ao am-ponay Tompo mba ho tonga fiainana ho anay izany ary mba ho tonga fiainana ho an'ny hafa ihany koa ny fandrenesanay ny teninao. Andriamanitra, ankehitriny ary izahay dia te hianta aminao Andriamanitray, misy aminay fiangonanao tonga manatrika eto tody zavatsarotra, mety tsy fahasalamana zany Tompo, mety olana any amin'ny sehatra maro samihafany zany Tompo, mety hoe falany aika ihany koa sy efa hafanenina Tompo tamin'ny zavatra maro samihafa kanefa tsy mahita iantorana intsony amin'izao fiainana izao. Tompo, ho any amin'iza tokoa moa izy ireny, ianao ilay mahefa ny zavatra rehetra sy ilay efa niteny taminay hoe no misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa no ametrahanay ny fiainana izy ireny. Na ray aman-dreny Tompo izany ny amin'ny fivelomana sy ny famelomana ny ankohonana na ny zanaka izany amin'ny fianarana maro samihafa hatrehana eny andreny toeram-pianarana ireny dia samy ho raisinao an-tanana izahay tsirairay avy. Andriamanitra, mivavaka ihany koa izahay ho an'ny mpitandrona rehetra manerina ny sahan'ny FJKM sy ny fiangonanao ihany koa Andriamanitra, mba ho arovanao izy ireo ary marina aminay tokoa Tompo ny amin'ny lohevitra ny ampanjinina amin'ity volana ity fa miaro ny olonao ianao satria tsy misy maharombaka tokoa Tompo izay eo an-tananao. Singanina manokana ihany koa Tompo ireo mpitandrina manao asa iombonana isam-piangonana mba hampaherezo izy ireny Andriamanitra ary ataovy mahita fifaliana tena izy eo am-panatanterahana ny asanao, tsy ho amin'ny fisentona fa andray fiainana, andray fifaliana avy aminao Andriamanitray. Ankehitriny dia hivavaka mangina ihany koa izahay hitondra ny etaetanay tsirairay avy eo anatrihanao dia hinoa ny vavakay. Tompo, amakivaky volana vaovao izahay izay tsy mbola fantatray kory ny ambadiky ny ampitsona amin'ny hoavinay dia amarino aminay mpanomponao Tompo ny teninao fa androso eo anoloanay tokoa ianao ary andravina amin'ny kitotoana ary anapaka nidivia sy anoritoro ny varahana eo anoloanay dia mahatoky sy mino ny fitantananao mahagaga ny fiainanay izahay. Ankehitriny ary ho fiombonanay dia irahanay manona ilay vavaka tsara nampianaran'ny Jesosy mpiana fa izay manao hoe
rainay sy ny an-danitra ho masina ny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any sitraponao ety tantahaka ny any an-danitra mionany isiana saza ao anay ary mamela ny olokay tahaka ny melanay sy meloka taminay ary aza mitondra nay amin'ny fakapana manafahana amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. raiso tanteraka aminareo ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny tompo. Jehova no mpiaro anao, Jehova ny fialofanao amin'ny ankavananao, ny masoandro tsy mba hamely anao no ny andro na ny volana no ny alina. Jehova iaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny aro ny fanahinao izy. Jehova iaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.